Toy ny malalatsiny niany dia tsy nisy nianana fohy vokatry ny valanaretina Covid-19 araky ny tatitra teo anivon'ny Manjery mpanjakana androany talata. Mijanona ao 7,700 araka izany nisan'ny olona maty noho ny Covid-19 hatramin'ny atombohan'ny valanaretina hiteto Madagasikara ka hatramin'izao. Ankoatr'izay dia niena ihany koa nisan'ireo olona voamarina fa mitondra ny simpikaretina coronavirus raha ny tatitra nojerena. Olona roa tamin'ireo natao fitiliana 250 sy 100 ihany mantsy no voamarina fa voan'ny Covid-19 raha toa ka manodidina ny 4 sy 7 izany teo aloha. Olona 7 no voalaza fa sitrana ary mararaka amin'ny 30 amin'ireo mbola manaraka fitsaboana no ahitana fahasarotana araky ny tatitra teo anivon'ny Manjery mpanjakana hatrany. Nosokafana androany talata ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny antenimiram-pirenena sy ny antenimiran-doolona. Tokony ho tany amin'ny 12 ora maraina tany no nanomboka ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana teny amin'ny antenimiram-pirenena ary notanterahana amin'ny alalan'ny teknôlôjia ampitain-davitra izany. Ny tolakandro kosa no nanomboka ny fivoriana teny amin'ny antenimiran-doolona. Volavolan-dalàna 5 no hodiniana mandritra ity fitoam-pivoriana tsy ara-potoana ny solombavam-bahoaka sy ny olona ity. Kanisan'izany volavolan-dalàna 2 fankatoavana ireo fifanarahana fampindramam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena nosoniavana tamin'ny 20 Jolay lasa teo. Eo ihany koa ny fifanarahana fampindramam-bola natao tamin'ny tahirim-bolan'ny OPEP momba ny fampandrosoana izay nosoniavana tamin'ny volana Martsa 2024 sy ny fifanarahana fampindramam-bola natao tamin'ny tahirim-bola afrikanina momba ny fampandrosoana izay efa vita soni tamin'ny volana Novambra 2024. Anisan'ny volavolan-dalàna hodiniana mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana ity ihany koa ny mahakasika ny tahirim-bola mpanjakana ho amin'ny fampiasam-bola stratezika izay tafiditra ao anatin'ny programan'asa ny FLO. Ny farana tamin'ny farany volana Jolay teo ny fitaom-panaovam-bakisiny ho an'ny teratany frantsay sy eropeanina monina eto Madagasikara. Nahatraina amin'ny 20 andro izany fitaom-panaovam-bakisiny tamin'ny alalan'ny vaksiny Johnson & Johnson izany. Nanambarana masivo frantsay eto Madagasikara fa miisa 700 sy 5,000 ireo teratany frantsay sy eropeanina vita vaksiny tamin'io vaksiny io teto amin'ny nosy raha tambatra. Araka ny fanazavany masivon'ny Frantsa ihany koa dia mila manao fangatahana amin'ny alalan'ny fitaovana fampitain-davitra ireo teratany frantsay na eropeanina te hisitraka ny passe sanitaire. Anisan'ny fepetra takin'ny azon'ny passe sanitaire izany ny karatra manamarina fa vita vaksiny ilay olona ary ny porofo nanamarina fa monina ivelan'ny Erope tokoa izy. Saingy mbola natokana ho an'ireo olona monina any Frantsa sy ireo olona mikasa ny ho any Frantsa mialohan'ny 30 Aogositra izany passe sanitaire izany hatreto.